Ndrembava kosa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana iray amin'ireo mpiadina afaka baccalauréat farany teo i Ambintsoa Sabrina Rasolonjatovo izay nahazo ny mention très bien tany Manakary izy no niatrika ny fanadinana ary vao 12 taona monja ny tovovavy izao afampanadinana sy nahazo ny naoty ambony indrindra izao. Izy no Rasolonjatovo Ambintsoa Sabrina 12 taona zay afaka baka 12 série A1 miaraka amin'ny mention très bien tany Manakary faritra Vatovavy Fitovinany any Atsimo Atsinanan'ny Nosy. Tsy mora ny mahazo ny mention très bien satria dia mila mahazo 12 na mihoatra ny Salanisy na Saint-Sylvain zany. Efa tena fahagagana matotra ato zany Salanisy zany, midika ihany koa fa nahazo ny fankatoavana ireo mpitsara fanadinana ofisialy. Kanefa tsy dia hita mianatra be zany Ambintsoa ny rainy, voaporofo zany fa tena ambinina ny hanana ny soa mihitsy Sabrina araka ny anarany. Efa hatrany amin'ny garabolana efa voalohany foana izy tao an-dakilasy araka ny fanambaran'ny rainy hatrany. Vavy toka ny Ambintsoa saingy fahatelo amin'ny zaza efatra nateraky ny ray aman-dreniny noho ny fahaizany dia ohatran'izy mihitsy no zoky be ao amin'ny ankonana ho ihany ny dadany. Raha mikasika ny fialamboly kosa dia ny baskety ny tena tiany fa noho izy manana fahasalamana marifo dia vakiboky noho ny mameno indray ny fotoanany. Raha nanontaniana izy momba ny fiainam-pitiavana dia nambarana fa mbola tsy amin'izany aloha hatreto. Ny ray aman-dreny sy ny olom-boafidy any an-toerana dia mangataka ny fandraisana tanan'ny fanjakana ireo ankizy marani-tsaina tahaka ny Ambintsoa any amin'ny ambaratonga ambony mba handraisan'izy ireo mivantana anjara amin'ny fampandrosoana any aoriana. Marina fa nianatra tao amin'ny lycée Capucine Manakary Rasolonjatovo Ambintsoa Sabrina nandritra ny taona vitsivitsy.